Anisany nataon'ireto mpianatra ireto tao anatin'ny examen omaly iny zay tena mahafinaritra ihany koa dia ny dialogue zany zay ny fanaovany samy mpianatra. Zany hoe ny teny frantsay moa zany mazava be satria examen français izy ity dia mampandroso cliente amin'ny teny frantsay fa tsy amin'ny teny gasy tahaka ny mahazatra zay fahitantsika fa ty tao anatin'ny fianarana zay nataon'izy ireo nampianarana tsara mihitsy ny fomba fandraisan'olona amin'ny teny frantsay sy ny maro samihafa. Dia eto zany anisan'ny examen izay natao tamin'ny omaly iny dia ny fifampiresahana amin'ny cliente amin'ny teny frantsay dia mifamadika moa zany izy ireo rehefa avy eo ny anankiray manao toerany cliente ny anankiray coiffeur rehefa avy eo mifamadika indray izay toerana izay hijerevana akaiky mihitsy hoe manahoana ny fampiarana izy ireo ny teny frantsay manahoana ny pratika ny zavatra efa nampianarina matafavoaka ve izy inona indray no tokony mbola hoanam-piana azy hanosihana azy ao anatin'izay fianarana izay satria ireto mpianatra reto tsy hoe matianina tamin'ny teny frantsay talohan'ny idirana tato amin'ny suprématie and perfect fa misy mba sendra mba hoe maheno teny frantsay fotsiny ary mahazo fa tsy mahay miteny tsy mahay mamaly fa rehefa tonga ato amin'ny suprématie and perfect dia folahana kosa mba afesy ahiteny afaka amaly amin'ny teny frantsay indrindrindrindra ao anatin'ity tontolo ny asana coiffeur ity. Perfect. Je m'appelle Nathalie et je suis très heureuse de vous accueillir dans votre salon. Que puis-je faire pour vous aider? Bonjour et merci, je voudrais me faire coiffer. Taoriana ny examen izay natao reto mpianatra reto omaly dia mifampiresadresaka indray zany arivariva famomeny valiny hoe nanahoana ny natao tao anatin'iny examen izay natao iny eo moa zany vao mahafantatra hoe ve tokony izany no namaliko an'ilay valiny tao amin'iny fanontaniana anankiray iny raikitra indray ny fimehezana satria misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy nataon'ny sasany tao anatin'izay examen izay dia izay no mahatonty resadresaka ity zany mifamome valiny eny ohatr' izao no nataoko tao anatin'iny ny anahy kosa ohatran'izao dia eo moa ny sasany zany mety tsy mahateny satria diso le anazy ny natao an-tany eo zay vao tonga saina hoe tokony ohatran'izao tokoa no nanaovana an'iny valiny ny tany anatin'ny examen tany. Madame Luisa, tapitra somatsara moa ny examen izay nataon'ireto mpianatra reto tamin'ity anio ity dia tonga indray ny fotoana zany izay fampiresahana izy ireo amin'ny mpampianatra ato amin'ny suprématie and perfect amin'ny alalan'ny groupe WhatsApp zany ny fampiresahana. Mbola misakafo aloha zao manasa daholo ny sakafo hoe sady miresaky sakafo madama ato anaty groupe WhatsApp ato mbola misy ny manaraka toyany dia mila mpahafantarana zay zay tena mbola tsy hay ho an'ny etsehana ny rapitso. Sady misakafo moa zany izy ireo no mifampiresaka mandeha ny any ao anatin'izay satria manontany ny mpampianatra hoe nanahoana ny examen tao dia samy manana ny lazainy moa ny tsirairay avy ao no miteny hoe sarotra ao no miteny hoe mora ao zany nisy nampimeta ao anatin'ny zavatra natao tao anatin'iny examen iny zay no antony resadresaka ao anatin'ny groupe WhatsApp amin'ity ariva ity. Karatalana daholo rehefa ny olana tamin'ny nahy fotsiny tsy ohatr'izao nanazavako anazy. Sécrétion de sébum fotsiny zay na mizaka mahatonga mivoloky raha na insecte zay fotsiny. Atsio aloha zao mbola mety aloha ny atsio. Mety. Maraina indray ny andro ety amin'ny suprématie and perfect kokoa daholo nareo any tokantrano any miarabanareo mpanaraka tsy tapaka ny radio télévision CVF fa manaraka ny fandarana step by step anao zomba indray aloha zay fa ilain'ny vatana le sport dia manala kely an'le miraikidraikitra any anatin'ny ozatra reraka mipetraka reraka nitsangana reraka natory androany zao zay efa tamin'ny 7 ora vao taitra ny sasany tamin'ny 7 mbola mitsiso ny fo mihitsy tamin'ny 7 maraina nefa efa mazava be any atokotany any ny tomobily efa mitabataba fa tsy nisy taitra mihitsy zao zay vao taitra dia anao zomba indray aloha zay efa taitra zany zao reo manao zomba reo fa misy mbola matory aleo alefa amin'izay le zomba andia.
dia izay indray zany a ny zomba nirahana taminay tamin'ity androany ity a sotra petraka anareo a nanaraka an'izay zomba hatrahatrany farany zay ny tapamaraina moa zany a tamin'ity androany ity a dia tena nakarepo tanteraka reto mpianatra eto amin'ny supremacie and perfecta ireto a tsy nanao nininona mihitsy aloha fa dia saminy makamaka aina mamerimberindesona moa zany a tena hoe nandamimasaina mihitsy moa zany ny sasany a ary misy tena hoe natory dia tena natory mihitsy a atoandrotoandro mihitsy zay vao ny fo ie reradreraky ny examen moa dia raha riva mbola anao révision ihany koa fa ny ankapobeny aloha mafy ny examen teo zany mafy dia ohatran'ny nahy manokana aloha tena misy tsy tratra satria tapitra ny ora dia misy ihany ny ora fanampiny kely fa mbola tsy tratra ihany fa dia tena fa ny zaky natao amin'ny foa dia nataoko araka ny teny meny mpanabe tsy natao ino tsy natao valy braingina fa fenoko tsara zany dia nisy marina nahirana moa tao dia napalely nisy tsy feno zany nisy tsy feno le anahako fa tsy kivy aloha ambony foana moraly fa mbola ho avy ny pratika satria théorie le teo dia amina pratika indray no manarina tena miezaka be foana zany hoe atao tsara foana zany zay rehetrarehetra mandeha eo atao tsara foana fa tsy hoe ry ataoko toto fa nono fem-potoana moa no tsy natratraraka tsy nafenoko an'le anany nefa tiako be ihany le izy tao nafinaritra be anao zay tamin'io fa reraka ny examen théorie iny a dia anao révision indray raha riva satria mbola hiatrika ny pratique examen pratique ariva indray ny andro ety amin'ny supremacie and perfecta manomakomana ny fitaovana ireto mpianatra ireto amin'ity ariva ity a anaovana ny révision pratika indray a amin'ity ariva ity zany hoe ahiditra ao anaty révision pratique izy ireo a mialohan'ny examen izay atao zany hoe tsy maintsy mandeha tsara ny fanaovana ny révision manana fotoana tsara reto mpianatra reto a amerenana ny lesona zay efa nianarana ampiarana izany aty amin'ny révision pratique aty zany a amin'ity androany ity dia eo mpanomako manana ny fitaovana satria ny fitaovana dia tsy maintsy homanina mialoha ny andraisana ny cliente mba tsy hoe rehefa avy eo ianao zay vao hikoropadropaka dia tonga ny cliente fa hoe nakaiza ny cape nakaiza ny sèche cheveux nakaiza ny fitaovana maro samihafa fa mila efa vonona daholo a pré tsara zay vao mandray ny cliente ho anao zay coiffeur mila manao ny préparation mialoha ny atongavany cliente zay vao mandray anazy amin'izay amin'ny rendez-vous zay andraisana anazy manomboka zany ny révision pratique ety amin'ny supremacie and perfecta ny amin'ity alakamisy ity a dia samy mampiatra ny lesona zay fanomena azy ny mpianatra tsirairay avy a manao ny accueil zay tsy azo adiny mihitsy ny fandraisan'olona zay anisany zava-dehibe indrindra ao anatin'ny fanaovana ny asana coiffeur professionnel tsy maintsy atao tsara ny fandraisana n'ireny cliente ireny satria miankina amin'ny fomba fandraisanao ihany koa no atonga ny olona anankiray a hiverina na tsy hiverina ao amin'ny salon de coiffure hiasanao dikan'izay a tsy azo atao ambanin-javatra ny accueil fa tsy maintsy tena atao tsara mihitsy a araka ny fanajana rehetra zay nampianarina tato amin'ny supremacie and perfect
matoka fa tena afa-po tanteraka ireto mpianatra reto ao anatin'ny fianarana zay natao teto amin'ny suprématie and perfect satria ny antony dia tena malalaka dia malalaka ny fanaovana ny révision ho an'ny zavatra izay mbola tsy azo, ho an'ny zavatra izay mbola masadaikidaikatra zany ny asa izay mbola hoe tsy manavanana tsara na mampiraikidraikitra dia atao révision. Eto moa zany tazantsika samy manao ny asany reto mpianatra ireto samy mikarakara ny clienteny amin'izay fanaovana ny hoe permanente izay. Misy mbola eo amin'ny fanasana loha satria ny antony moa tsy mitovy ny ora izay dirana izy ireo sy nandraisana ny clienteny. Ao ihany koa ny fany anatin'ny fanaovana ny diagnostika zany hoe samy manany asany fa ny tanjona dia vita tsara ny révision izay atao mialoha ny examen satria any amin'ny examen tsisy afaka hoe hiteny intsony ny mpampianatra na hoe ao anontaniana intsony hoe ahoana ny fanaovana an'izao na ahoana ny fanaovana an'ito fa amin'izao révision zao no manararotraingana mamerina ny zavatra rehetra nampianarina ary raha misy ny zavatra tsy azo dia mametraka ny fanontaniana hatrany raha mbola misy zavatra hoe manjavozavo zany afa ny atreto aloha dia ny mpianatra dia samy nefa mahafantatra tsara ny tokony ho atao amin'ny zavatra rehetra zay ataony satria efa maro ny fampianarana nomena, maro ny formation izay nomena ary ny fametrana fanontaniana dia misy foana hatrany anatina groupe WhatsApp araka ireny hitantsika reny dia misy ny fametrana fanontaniana amin'ny mpampianatra zany hoe na andro na alina dia malalaka foana ny fampianarana izay ataony suprématie imperfect. Izao kosa dia révision faradoboka zany raha izay ny azo ilazana azy révision faradoboka alohan'ny etrehana ny examen pratique izay ataon'ireto 20 mianadahy izay manao ny formation eto amin'ny suprématie imperfect ireto. Inona zao le révision ataony Larissa? Révision ataoko androany zao ny mamerina manao permanente. Révision na bigodi zany ataoko permanente. Le cliente niraisiko androany zao efa nanao permanente izy tamin'ny herinandro dia niverenany androany hoe verenany tezateza kokoa zany le ondulation amin'ny volony dia tia niverenana mafisana kely dia zay niverenany androany dia zay zao hita ataoko androany. Ao anatin'ny révision pratique indray ireto mpianatra atao amin'ny suprématie imperfect ireto mialoha ny dirana any amin'ny examen pratique. Izy 20 mianadahy moa zany no manao ny révision satria efa vita ihany koa ny examen théorie sy écrit na vita ny français izy ireo omaly na vita ihany koa ny examen théorie makasika ny resaka fianarana taovolo zany. Androany kosa dia ao anatin'ny révision tanteraka izy ireo amin'ny fanatanterana zay dia manasa antsika ny atokantrano mba hanaraka hatramin'ny farany ny fandarana step by step manahoana ny révision izay ataon'ireto mpianatra ireto. Manao diagnostic momba ny permanente zao za io ilaiko ny voalohany indrindra aloha fahasaraman'ilay olona dia alany amin'ny tadializy mihitsy aloha zao dia asiasiko tsikelikely mihitsy mba hitako anazy. Hoe tsy fampona torimaso misy amin'ny hoe tsy hipositrona rano ny ataoko zao dia mijery ny forme de visage an'ilay olona. Inona moa no tena ilaina an'ilay forme de visage? Tena ilaina an'ilay forme de visage hijerevana hoe inona ny koko mety amin'ilay olona dia mijery momba ny fichevelure-n'ilay olona za hoe ina hoe sanina ve sa misy zavatra de sera misy monina ohatra zany misy pellicule mijery an'ilay fototra le ato amin'ny fichevelure zany.
zany mikasa andiano permanent alao amadika formadame au cœur sisy problème amin'ny asthmatique ay ao anatin'ny révision tanteraka moa ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto any amin'ity androany ity rehefa avy navita ny examen omaly dia saminy manao ny asany ny tsirairay avy eo ampanaovana ny enroulage moa zany zao inoro satria ny antony anao ny permanente zany dia rehefa manao ny permanente dia tsy maintsy ilaina ny fanaovana enroulage tahaka an'izao ataony nambinina izao ihany koa